Lioka toko fahavalo. Nitory-teny Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra sy ireo vehivavy nanompo an'i Jesosy. Lioka toko fahavalo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ary taoriana kelin'izany dia lasa Jesosy nitety ny tanàna sy ny vohitra, nitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny 12 lahy nanaraka azy, mba amin'ny vehivavy sasany izay nositraniny tamin'ny fanahy ratsy sy ny aretina, dia Maria atao hoe Magdalena izay efa nivoahany demin'ny 7, sy Joana vadiny Koza mpitandrina ny fananan'i Heroda, ary Sosanna mba amin'ny maro hafa koa izay nanompo azy tamin'ny fananany. Fanoarana momba ny mpamafy. Lioka toko fahavalo, andininy fahaefatra ka hatramin'ny 15. Ary nisy vahoaka betsaka niangona ka nanatona azy ny olona avy tamin'ny isan-tanàna dia nanao fanoarana hoe izy nivoaka ny mpamafy hamafy ny vo. Ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana ka vohitsakitsaka, ary dia lany ny voromanidina. Ary ny sasany dia voafafy teny ambonin'ny vatolampy, ary raha vao naniry izy dia nalazo satria tsy nisy mandomando. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo niara naniry taminy dia nangeja azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara, dia naniry ka namozato eny. Ary rehefa nilaza izany izy dia niantso hoe: izay manatsofina ho ento miaino, aoka izy hiaino. Ary ny mpianany nanontany azy ny amin'izay hevitra izany fanoarana izany. Dia hoy izy: ianareo no navela hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa amin'ny olon-kafa dia fanoarana no atao, mba hijery izy fa tsy hahita, ary ahare fa tsy hahafantatra. Isaia 41:7. Koa izao no hevitry ny fanoarana. Ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Ireo teny amoron-dalana dia izay mandre, nefa avy ny devoly ka manaisitra ny teny ao am-pony, fandrao hino izy ka hovonjena. Ireo teny ambonin'ny vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana, nefa tsy manapaka ireo, fa mino vetivety ihany. Koa amin'izay andro isehon'ny fakampanahy dia miemotra izy. Ireo teny amin'ny tsilo dia izay mandre, fa noho ny mandeha izy dia voageja ny fiahiahiana sy ny arena ary ny fahafinaretan'izao fiainan'izao ka tsy mahavanimbo. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina ny tsara, dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Fanoarana momba ny jiro. Lioka toko fahavalo, andininy 19 ka hatramin'ny 20. Tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarina azy na mametraka azy eo ambanin'ny farafara, fa ataony eo amin'ny fanaovany jiro izy, mba ho hitan'izay miditra ny mazava. Fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy ho fantatra sy tsy aseho. Ko tandremo ny fiainanareo, fa izay manana dia omena, ary izay tsy manana kosa, na dia izay ataony ho ananany aza dia alaina aminy. Jesosy sy ny fianakaviany. Lioka toko fahavalo, andininy 19 ka hatramin'ny 21. Ary ny renin'i Jesosy sy ny rahalahy ny nanatona azy, fa tsy nahazo niona taminy, satria nifanety ny vahoaka. Ari nisy nilaza taminy hoe: ny reninao sy ny rahalahinao mijanonao alatrano tahahita anao. Fa namaly izy ka nanao taminy hoe: ny reniko sy ny rahalahiko dia ireto izay mandre ny tenin'Andriamanitra ka mankato azy. Jesosy nampitsahatra tafiotra. Lioka toko fahavalo, andininy 12 ka hatramin'ny 15. Ary tamin'ny andro anankiray dia niondrana antsamokely Jesosy sy ny mpianany.
ary hoy izy taminy, andeha isika ankeny ampitany fary. De lasa izy. Ary noho nandeha ny sambo kely, de azo ny torimaso Jesosy. Ary nisy tafio-drivotra nidina tamin'ny fary, ka nila ho feny rano ny sambo, ary saika nahita loza izy ireo. Ary nanatiny izy, de namoa azy ka nanao hoe, Tompoko, Tompoko, maty zahay. De nitsangana izy, ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny onjan-drano. Ary de nitsahatra zany, ka tonga tony tsara ny andro. Ary hoy izy taminy, aiza ny finoanareo? Ary natahotra izy ireo sady gaga ka niresaka hoe, iza moa ity no mandidiny rivotra sy ny rano izy, ka manaiky azy zany. Jesosy nanasitrana demoniaka iray. Lioka 9:9 ka hatramin'ny 7:30. De nitody tany amin'ny tanin'ny Gerasena izay tandrifin'ny Galili izy. Ary raha niala nankeny an-tanety Jesosy, de nifanena taminy ny lehilahy anankiray avy tao tanàna, zay efa nanana demoni, ary efa ela izy no tsy nitafy lamba sady tsy nitoetra tao an-trano fa teny amin'ny fasana. Fa noho nahitany Jesosy izy, de niantso mafy sady niankohoka teo anatrehany ka niteny tamin'ny feo mahery hoe, moa fa ninona akory zaho sy anao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra ô, masiny ianao aza mampijaly aho. Fa izy nandidy ny fanahy maloto ivoaka tamin'ny lehilahy. Fa efa nahazo azy ely zany, ary efa nafatotra tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony ka nambenany izy. Nefa nitapahany ny fatorana, ka de nentiny demoni niriotra nankany anefitra izy. Ary Jesosy nanontany azy ka nanao hoe, iza moa no anaranao? De hoy izy, Legiona. Fa demoni maro no efa niditra tao anatiny. Ary nifona taminy izy, mba tsy handidiny azy ankany amin'ny lavaka tsy hita noanoa. Ary nisy kisoa maro, andiany iray, nandrasana teny tendrombohitra, ary ny demoni nifona taminy mba havelany hiditra ao anatiny. De nekeny. Ary ny demoni, rehefa nivoaka tamin'ny lehilahy, de niditra tao anatin'ny kisoa. Ary ireo kisoa andian'ireo nitratrevatreva tamin'ny antsana ho any amin'ny fary, ka de maty tany. Ary no nitany mpiandry zany natao zany, de nandositra izy ka nilaza zany tao an-tanàna sy tany an-tsaha. De nivoaka ny olona mba hizaha zany natao zany. Ary tonga tany amin'ny Jesosy izy, de nahitandra lehilahy zay efa nivoahany demoni, fa indro izy nipetraka teo anilan'ny tongotry Jesosy, nitafy lamba sady ary saina. De raiky tahotra ireo. Ary izay efa nahita de nanambara tamin'ny olona ny namonjena an'ilay demoniaka. Ary ny olona rehetra tany amin'ny tanin'ny Gerasena manodidina de nangataka an' Jesosy hiala aminy, satria raiky tahotra indrindra izy. Ary Jesosy niondrana tsambokely ka niverina. Ary ny lehilahy zay efa nivoahany demoni de nangataka mba hitoetra ao aminy. Nefa nampodiany Jesosy izy ka nataony hoe, mody any any an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao. De nandeha izy ka nitory eran'ny tanàna izay zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminy. Fanasitranana vehivavy iray sy fananganana ny zanaka vavin'ny Jairo tamin'ny maty. Lioka 9:5 ka hatramin'ny 9:50. Ary no nitafaverina Jesosy, de nandray azy tsara ny vahoaka, fa niandry azy avokoa izy rehetra. Ary indro, de tonga ny lehilahy atao hoe Jairo, mpanapaka ny sinagoga. De niankohoka tamin'ny tongotry Jesosy izy, ka niangavy taminy hiditra ao an-tranony. Fa nanana zanaka vavy tokana tokony ho 12 taona izy, ary efa ho faty razazavavy. Ary raha nandeha Jesosy,
dia nanety lalana azy ny vahoaka. Ary nisy vehivavy anankiray narary 12 taona izay efa nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody, nefa tsy nisy nahasitrana azy akory. Dia nankao ivony Jesosy raha vehivavy ka nanendry ny somotra aviavin-dambany, ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretiny. Ary hoy Jesosy, iza moa nanendry ahy? Ary rehefa samy nandahy izy rehetra, dia hoy Petera sy ny namany, Tompoko, ny vahoaka betsaka mifanetika manizina anao. Fa hoy Jesosy, nisy olona nanendry ahy, fa fantatro fa nisy hery ny nivoaka avy tamiko. Ary rehefa hitan-dra vehivavy fa tsy takona azy izy, dia nangovotra izy ka nankeo aminy sady niankohoka teo anatrehany, dia nanambara teo anatrehan'ny vahoaka rehetra izay antony nanendreny azy sy izay nahasitranany niaraka tamin'izay. Ary hoy Jesosy taminy, anaka, ny finoanao no nahasitrana anao, mandehana soa tsara. Ary raha mbola niteny Jesosy, dia tonga ny anankiray avy tany amin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe, maty ny zanakao vavy, aza manahirana ny mpampianatra. Fa Jesosy raha nahare, dia namaly azy ka nanao hoe, aza matahotra, mino fotsiny ihany, dia ho velona izy. Ary raha tonga tao an-trano izy, dia tsy nisy olona navelany hiara-miditra taminy, afa-tsy Petera sy Jona ary Jakoba, mba amin'ny ray aman-drenin-dra zazavavy. Ary ny olona rehetra nitomany sy nisaona azy. Fa Jesosy nanao hoe, aza mitomany, fa tsy maty izy, fa matory. Dia niome azy fatratra ny olona, satria fantany fa efa maty ra zazavavy. Ary Jesosy dia nandray ny tanany, ka niantso hoe, ry zazavavy, miarena. Dia nodindray ny ainy, ka niarina niaraka tamin'izay izy, ary nasainy nomena haniny izy. Ary dia talanjona ny ray aman-dreniny, fa Jesosy nandrara azy tsy lazalaza amin'olona ny zavatra efa natao.